Miarabantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana amin'izao ora sy fotoana izao manona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao tenako amin'ity anio ity. Mbola tafahoana eto indray isika ao anatin'izao vavaka délivrance izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa be lehibe ny olona nafahan'ny Tompo tao anatin'ny délivrance. Efa nizako nangoninao daholo moa zany ny SMS fa ijery fotoana anankiray isika zany tonga dia ataontsika hoe fotoana fanomezana voninahitra an'Andriamanitra fotsiny. Zany hoe famakiana an'ireo karazana témoignage na fijoroana vavolombelona fotsiny zany no ataontsika dia misy vavaka ao aorianan'izay ihany. Zany hoe ny vavaka mitohy foana fa mba tia hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny fa afaka alefantsika daholo ihany ny SMS na ny fanafahana amin'ny larana tarobia 032 56 443 48 032 56 443 48 na ny 033 91 711 66 033 91 711 66 farany any 034 92 543 76 034 92 543 76 reo ny larina tarobiako reo afaka alefanao am'ireo ny fijoroana vavolombelona na fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra be lehibe nataon'ny Tompo teo amin'ny fiainanao, ny zavatra tsapanao tao anatin'izay délivrance izay dia mijery fotoana antsika dia vakitsika daholo ny fijoroana vavolombelona izay nalefa. Fa antsika rehetra efa nijoro vavolombelona ireny voatahiriko daholo ny SMS antsika rehetrarehetra dia hoangoniko izy ireny dia vakiko miaraka eto amin'ny fotoana izay voatendron'ny Tompo hanatanterahako an'izany rehetrarehetra izany. Mino manantena fa hiasa amin'ny kery ny Tompo androany ary aneny voninahiny eo amin'ny fiainantsika satria Andriamanitra dia tsy mitsahatra manampy antsika ary maniraka ny mpanompony izy hanafahana antsika rehetra, hamonjena antsika rehetra amin'ity anio ity zany. Ka alohan'ny tena hidirantsika ao anatin'izay vavaka izay dia tiako mampafantatra anao ny fandaharam-potoana isaky ny ora tahaka an'izao dia miaraka aminareo eto foana manao délivrance ao antsika. Ankoatran'ny hoe misy nga ny fotoam-bavaka dia rehefa misy fotoam-bavaka moa zany dia tsisy zany ny délivrance mazava ho azy fa rehefa tsy misy zany ny fotoam-bavaka dia miaraka eto foana zany tsika rehetra. Miezaka mihitsy mandamina ny fandaharam-potoanako mba ahafahako miaona aminareo isan'andro ary manome fahafaham-po anareo ihany koa anatin'izany. Dia aza misalasala raha misy zavatra manitikitika mety hoe mba tianao anontaniana manokana ny zavatra tianao entina bavaka manolo tena hanampy anao. Iza moa no ifanampy eo afa-tsy isika ary izay koa ny rahan'Andriamanitra hatanteraka ny programany eo amin'ny fiainanao ka aza misalasala fa vonina hanampy anareo dia mafy be ara ny olana misy aminareo, mafy be ny ady aza misalasala mihitsy fa vonina hanampy anareo zay ary ifampatany izany mavesatra zany miaraka aminareo. Fa ndrao ianao mety hiteny hoe Apostoly Andreas sao dia tsy azo atsoina ka indraindray fotsiny mety hoe mivavaka na mizavatra atao dia mety hoe tsy voarayako ny antso fa azo atsoina tsara Apostoly Andreas sao dia tsy azo hitantarana olona, azo hitantarana olana tsara mihitsy tompoko ary natokana ho amin'izany mihitsy izay zany natao hibata karazana olana n'olona maro. Apostoly Andreas iny sao dia tsy azo hitantarana fijoroana vavolombelona, azo hitantarana fijoroana vavolombelona tsara mihitsy zany raha ny tena mahafinaritra zany hoe fanomezana voninahitra an'Andriamanitra izany. Ka zay dia mampahery anareo ety am-piandohana mety misy aminareo manaraka délivrance isan'andro miova tsikelikely azakivy mety miova tsikelikely izy fa tsy tena tonga dia miova be dia mampirisika anao foana mahireza mivavaka fa ny Tompo manana ny fotoanany. Misy aminareo kosa foana indray mandeha tonga dia natsapa hoe miova sitrana dia aza tapahana ny délivrance fa arao foana ny fotoam-bavaka tahaka an'izao fanampiana antsika satria ny délivrance dia mivelatra be ny fiantraikany eo ny fandroahana devoly eo ny fanapahana ny ozona eo ihany koa no hanafahana antsika amin'ny karazana fahazaran-dratsy maro isan-karazany ny apahana amin'ny fahazaran-dratsy afaka na délivrance ny apahana fahazaran-dratsy ilay olona mihitsy na ianao tenany mihitsy no manova ny toetranao na manova an'izay manazatra ny tenanao amin'izay fahazaran-dratsy izay dia mino fa ahafahan'ny Tompo ianao anatin'izany rehetra izany. Tsika moa tafiditra ihany eo anatin'ny volan'ny fijinjana dia hivavaka ho anareo androany mba tena ho tahin'Andriamanitra ianareo na ny ara-panahy zany na ny asa izany na ny tokantrano izany eo ny fianaran'ny ankizy any kotoraka izany rehetra izany.
hiditra anatin'ny vavaka amin'izay ary sika fa dia asaiko am-pitiavana ianao a hiaraka hivavaka amiko amin'izao fotoana izao. Hisaotra ny tompo isika ao aorianan'ny fisaorana dia hangataka ny fanatrehan'Andriamanitra, manaraka an'izay dia hangataka ny famindrapon'Andriamanitra isika. Rehefa vita izay dia hiditra anatin'ny délivrance amin'izay isika rehetra, vavaka isika amin'izao fotoana izao. Raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mbola afaka mivavaka eto amin'ity androany ity tompo. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana tompo. Mendrika hisaorana manokana eto ianao amin'izao sy fotoana izao. Mendrika hankalazaina eto amin'ity toerana ity ianao. Mendrika omena voninahitra eto. Rilay Andriamanitra velona mandrakizay eo. Saotranao tanteraka amin'izao fotoana izao. Saotranao any amin'ny fitiavanao. Saotranao any amin'ity fotoana ity afaka mbola mivavaka eto anatrehanao. Saotrany amin'ny hery nomenao aho. Saotrany amin'ny famindraponao. Saotra betsaka anao tanteraka tompo. Ny amin'izao fotoana lehibe sy hoavana izao ndray. Afany mbola mitady ny tavanao eto androany. Afany mbola miona aminao eto nay androany. Rilay Andriamanitra velona mandrakizay. Tia misaotra anao ny amin'ny fitantananao tompo. Misaotra anao ny amin'ny fitondranao Andriamanitra. Tsy mitsahatra mitondra sy mitantana anay ianao. Ary tsy mamelana irery ianao tompo malalako. Manohana anay foana ianao. Mampahery anay foana ianao. Tsy mitsahatra manangana ianao tompo. Tsy mitsahatra mitana ianao. Tsy mitsahatra manohana anay ianao tompo malalako. Mitondra anay amin'ny lala marina, mitondra anay any amin'ny voninahitra ao, mitondra anay amin'ny programanao. Isaorako anao tanteraka izany androany. Raha reraka ato anatiko ny fanahiko dia miantso an Jehova, mitaraina amin'ny Jehova ka mamaly ahy izy. Mamonjy ahy amin'ny tahotra rehetra, mamonjy ahy amin'ny fahavaloko. Isaorako azy zany androany. Saotra tompo. Saotrany amin'ity ray mpianakaviana ity mbola afaka miaraka mivavaka amiko eto androany. Saotrany amin'ity reny mpianakaviana ity mbola afaka miaraka mivavaka amiko eto androany. Saotrany amin'ny fitiavanao tompo. Mbola afaka miaraka mivavaka izahay mianakavy. Jesosy aho, noho ny fitiavanao zany tompo, dia isaorako fiainanao zany amin'ity androany ity. Anomezako voninahitra ny anaranao. Halleluja. Misaotra tompo malalako amin'izao fotoana izao. Saotrany amin'ny fitiavanao androany tompo. Saotra betsaka anao afany masina ny amin'ny fitarianao. Saotra Jehova ho ny amin'ny fombanao. Tsy namelana irery ianao tompo. Ary isaorako anao sady ny fahagaganao ataonao eto, ny fanafahanao asehonao eto, ny voninahitra ao hitranga eto. Dia isaorako fiainanao tanteraka izany androany. Anomezako voninahitra ny anaranao tompo. Ankalazako anao tanteraka androany. Rilay Andriamanitra Isotry ka ho mandrakizay eo. Misaotra betsaka anao tanteraka amin'izao raha sy fotoana izao tompo malalaka. Androany an Jesosy dia mangataka ny famindraponao. Aoka ianao hanatrika amin'ny fafenona ao anatin'izao tokantrano izao. Hamangy ny sambatan'olona hikasika ny fanahinay ianao. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra avy indrindra. Manatrehanay amin'ny fafenona, fenony fanatrehanao izao fotoana izao. Fenony ositra izao fotoana izao. Fa ilainay loatra ny fanatrehanao tompo. Tahaka ny tany karakaina maniry ranorana tompo malalako. Eny mihoatra lavitra noho izany. Ny faniriko anao Jesosy aho. Mananao loatra ny fanahinay. Maniry te ara-iaina aminao hitoetra eo anilanao mandrakizay Jesosy eo. Masiny ianao maheno eto androany. Masiny ianao maheno ny fitarainako amin'izao fotoana izao. Ry Jesosy toy zanak'Andriamanitra avy indrindra. Mila ny fanatrehanao sy ny famanginao izahay tompo. Tahaka ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Eny mihoatra lavitra noho izany ny fiandrasako anao. Rilay Andriamanitra velona mandrakizay eo. Ianao le izy hatray ka ho mandrakizay. Ianao no atsoko hamangy anay satria mila anao ny fanahinay tompo. Mila ny kasikao sy ny famelomelomanao izahay. Ny eo anilanao no mahatsara anay. Ny eo anilanao no mahasalama anay. Eo no mahamendrika anay. Eo no mahapety anay tompo. Matsiaro sambatra izahay rehefa mitoetra eo anilanao Jesosy malalo. Halleluja. Saotranao tompo.
Saotrany amin'ny famanginao anay. Saotrany amin'ny fahasoavanao midina eto ankehitriny. Saotrany amin'ny herinao mameno ny samatan'olona amin'izao fotoana izao. Halleluja, miasetro ianao. Maneho ny voninahitao, mikasika fanahin'olona, manasitrana marary, manangana malemy, mampahery ny fanamtanondro, mampatanjaka ny fanarera. Ianao tompo no atsoina no any, hiasa amin'ny fafenona, haneho ny voninahitao eto amin'izao fotoana izao tompo. Matoky atombo famiasa ianao. Matoky afamiaino ny fivavako ianao. Matoky afahitondra famonjena eto ianao tompo. Hamotsy fanahin'olona maro indray ianao anatin'ity fotoana ity. Hamerina fanahin'olona maro eo anatrehanao indray eo anatin'ity fotoana ity. Raha mba mety amintsika rehetra any anatin'ny tokantrano, teneno hoe Jesosy eo, ataovy manakaiky anao ato. Ataovy manakaiky anao aho hoe Jesosy eo. Ndao manonona izany tony mavaka izany tsika. Ataovy manakaiky anao ny fanahiko. Ampitoery eo amin'ny fanatrehanao aho. Aza velanao, analavitra anao ny fanahinay tompo. Nindray andro eo akianjanao, tsara noho ny arivo. Zavatra zay mitoetra eo amin'ny taberna kelinao tompo. Zavatra zay manana hery avy aminao. Halleluja. Kasio zay. Ampitoery eo anilanao zay. Aza vela iary eo fanatrehanao ny fananay. Te hiara-iaina aminao foana. Te hitoetra eo akaikinao foana. Te ho faly hitany voninahitao a Jesosy eo. Indrena tsara n'izany mitoetra eo akaikinao. Manana sady fontona alahelo mikanja anao ny fanahy. Milanao ah. Te hiaina aminao ah. Te hiaraka aminao ah. Jesosy malalo. Masiny anao maheno anay ankehitriny. Misy miafina aminao ny etaetanay. Ny tompo eo anatrehanao ny faniriko rehetra. Ny fisetoko tsy mba misy miafina aminao. Tsarovy nindra fonao tompo falehibe izany. Aza velanao hifaly noho ny manjoanay ny fahavalonay. Aza velanao hifaly ny fahavalo izahay. Aza velanao hifaly ny satana izahay. Vonjeo amin'ny anaranao masina Jesosy aho. Vonjeo izahay tompo. Aza velanao fanondro ny olona molotra izahay. Hoe manana Andriamanitra tokoa va iretsy. Hoe manompo Andriamanitra tokoa va iretsy. Aoka ho hitan'izy ireo fa manana anao zay Jesosy eo. Aoka ho hitany fiarahamonina, ho hitany fahavalo. Fa tsy mba mafoy anay ianao tompo. Tsy mamela anay irery ianao fa mampahery sy manangana anay. Eny manitsy ny lalanay. Mananatra anay. Eny manafay tompo raha misy zavatra tsy araka ny sitraponao. Matoky afa-miasa ianao. Tia tompo tonga eto anatrehanao ankehitriny. Mangataka famindrapo aminao za tompo malalako an'ny samatan'olona ankehitriny. Mangataka famindrapo an'ity tenako ty tompo. Ifonana eto anatrehanao tompo ny tsy fatanteranay. Ny zavatra jereny ny masonay tompo. Indraindray mahatonga fampetipetenana sy fahotana ho an'ny fananay. Ny zavatra eritreretinay tompo. Indraindray mieritreri-dratsy. Mieritreritra zavatra mifanohatra amin'ny sitraponay. Ny zavatra renisy ny sofina eny an-dalana eny. Eny amin'ny fiarahamonina eny. Jesosy malalo. Ifonana eto anatrehanao. Mamelay eloko androany. Iantao re tompo. Miara-miaina amin'ny olona tsentilisa izahay. Miara-miaina amin'izao tontolo izao izahay. Tahaka ny vavaka nataonao tompo. Mba tsy elanay amin'izao tontolo izao ny vavaka nataonao. Fa maharetanay sy avitanay ny sitraponao. Ary tonanay fahazavana amin'izao tontolo izao. Kanefa maro ny zavatra mifamao mahatonga fampetipetenana. Ny teny alokin'ny vava. Ny fatezerana indrindray.
ny alahelo indraindray, ny fakivina indraindray, mahatonga anay miteny zavatra tsy araka ny sitraponao. Mamindra foto fa miaiky ny fahadisoana izay, indrindra ny fisaintsaina ny ty fona ity tompo, indrindra ny fisaintsaina ny ty fona ity. Ny zavatra tiany ny fonay maro loatra kanefa maro no tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ny zavatra ilainay, irinay nefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia ifonako zany tompo. Vavaka ho an'ny reto tokantrano reto ny sabatan'olona, tsy misy miafina aminao Jesosy sy ny fiainan'izy ireo, fa miariary eo anatrehanao tompo. Masiny ianao mba hamonjy an'izy reto ary hanafaka azy Jesosy aho. Ny eto a Madagasikara, ny eto Antananarivo, ny any amin'ny province any Madagasikara, zay manaraka an'izao vavaka zao, mamindra fo ianao Jesosy eo, mamela heloka ianao ankehitriny hatramin'ny ivelany Madagasikara rehetrarehetra any. Any ampitan-dranomasina any mahita izao vavaka izao, mamindra fo amin'ny tompo, mahery-trao izy ny amin'ny tsy fahatanterahany rehetra Jesosy aho. Matoy izy mahita ity vavaka ity, sitraky ny fonao ny amonjena azy, sitrakao ny anafana azy, ka mahita rainako aminao mety mbola tsy te mahay mivavaka izy ireo, fa za misolo vava azy eo anatrehanao, mamela ny elony tompo, iantrao izy araka ny habeny famindraponao. Misy am'retolona mandria reto mety efa niverin-dalany, tsy tonga vavaka sabata maromaro. Jesosy o, ankehitriny izy mbola nataonao miona amiko amin'ny alalan'izao vavaka izao. Mangataka aminao amamindra fo amin'ny tompo, aokenao amela ny elony amin'izay fahalavony rehetra tany, hamindra fo aminy ianao ary amerina azy amin'ny laony eo anatrehanao. Matoky afa miasa ianao, matoky afa miasa ianao. Da apetrao eo amboniny lohanao ny tananao ho an'izay marana olana, apetrao eo amin'ny faritra mararainao kosa ny tananao raha marary ianao, ivavaka ao anao amin'izao fotoana izao. Jesosy eo mangataka aminao andranao to, ikorina ao anatin'ny retolona ireto ny ranao, fenoy amin'ny ranao izy hatrany tapon-dohany, hatrany am-paladiany, fenoy ny ranao izy tompo, mikorina any anatin'ny tenany ray manontolo any ny ranao, mameno ny fanahany ny ranao, manadio ny fanahany ny ranao, mitondra hery vaovao azy ny ranao, mitondra tanjaka ho an'ny fanahiny ny ranao. Jesosy malalo, fenoy amin'ny ranao izahay, harotsay etony ranao tompo, hitondra fanafana ho an'ny retolona ireto, hitondra fahamaivana, hanaisotra ny abotsainy, hanaisotra ny fikorontanany, hanaisotra ny fahavesarana eo amin'ny fiainany. Jesosy malalo, ny rano mahery, mitondra famonjena mangezy sabatan'olona eto androany. Mino ny fiasan'ny ranao mino ny fiatraikany ranao izay mahatonga tsy misalasala ankehitriny, mitaraina eto anatrehanao, mahikorina le ranao tompo, hitondra fanafana, andrafitra n'izao tokantrano izao, andrafitra ny samatan'olona, anafaka azy eto androany. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta no andidiko, androako ireo karazana fanahy ratsy rehetrarehetra, fanahy ratsy rehetrarehetra, fanahana demoni, fanahana devoly, Lucifer, Belzebouba, Beliala, ireo fanahy ratsy rehetrarehetra sy ny miaramilany, roako hiala amin'ireo olona ireto, miala teno Satana amin'izao fotoana izao, miala amin'ireo olona ireo amin'ny anaran'i Jesosy tsy manam-pahefana aminy, ny afofany masina mirotsaka ao anatiny, mandevina ny fanahy ratsy rehetrarehetra, didiko amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, miala amin'ny karazana ozona rehetra, tondra fanahana blocage, miala amin'ny tanany io misandratra iny, miala amin'ny tanany io ianao Satana androany, miala amin'ny tanany io lehilahy io, miala amin'ny tanany io vehivavy io fanahana blocage, fanahina blocage, roako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, miala fanahana blocage, miala amin'ny tanany iny, miala amin'ny sandriny rehetrarehetra any, miala amin'ny sandriny fanahana blocage, didiko amin'ny anara mahery Jesosy avy any Nazareta, miala amin'ny anaran'i Jesosy,
za manodidy anao satana mivoaka amin'anaran'i Jesosy avy Nazareta. Tsy manam-pahefana miherin'ny blocage rehetrarehetra. Fanana blocage rehetra mialato. Miainao raha mbola mijanonao. Mainao raha mbola mijanonao. Voaka amin'anaran'i Jesosy. Miala amin'anaran'i Jesosy. Tiala amin'ny fanana blocage. Tiala amin'anaran'i Jesosy. Toroko amin'ny afo ny fany masina. Tsy manam-pahefana ny herin'ny maizina rehetra. Fanahina trosa. Fanana trosa. Trosa. Fanana trosa. Amin'ny tanany iny. Amin'ny sandriny iny. Miala amin'ny asany. Miala amin'ny varotra ataony. Ny fanana trosa. Ny herin'ny trosa. Raha vato amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta. Toroko amin'ny afo ny fany masina. Tiala amin'anaran'i Jesosy. Tiala no sitananoany. Tiala. Tiala amin'anaran'i Jesosy. Mivoaka ny herin'ny maizina rehetra. Rava daholo ny trosa rehetra. Lasanao voaka sitananoany. Miala amin'ny olo io ianao amin'izao fotoana izao. Miala amin'ny olo io ianao amin'izao fotoana izao. Tsisy mijanona na ray ahy. Tsisy mijanona na ray ahy. Miala amin'ny fanana trosa. Fanana trosa tsy mahatafarina ny fiainany. Fanana trosa manimba ny toe-tsainy. Miala ao amin'anaran'i Jesosy. Voaka. Lasa aingana voaka vava andeha lasa. Voaka ny vava andeha lasa. Tsisy mijanona na ray ahy. Teneny namanao dia miala daholo satana. Teneny daholo ny namanao rehetra amin'ireo olo ireo. Dia miala. Tsisy mijanona na ray ahy. Tsisy mijanona na ray ahy. May amin'ny afo ny fany masina. May amin'ny afo ny fany masina. Amin'ny anarana heriny Jesosy avy Nazareta. Toroko amin'ny afo ny fany masina. Toroko amin'ny afo ny fany masina. Amin'ny anarany Jesosy tompo. Tsy manam-pahefana miasana devoly. Ny herin'ny famisaviana rehetra. Fanany famisaviana mitondra aretina. Fanany famisaviana mitondra aretina. Miala amin'ny olona io ny aretina. Miala amin'ny olo io ny aretina. Na aretina izy io na aretina izy amin'ny vatana. Miala daholo zany aretina zany. Mandidy anao satana mivoaka ato ianao. Mandidy anao miala ato ianao. Ny anarany Jesosy avy Nazareta. Toroko amin'ny ran'i Jesosy. Tsy manam-pahefana ny aretina. Fivitosana. Kista, fibroma rehetrarehetra. Asma. Areti-po rehetrarehetra. Karazana aretina any amin'ny ozatra rehetrarehetra any. Reny karazana aretina any amin'ny taonana rehetrarehetra reny. Reny any anatin'ny ra rehetrarehetra reny. Miala ny tension rehetrarehetra. Roako amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta. Miafo ny fany masina mirotsaka ato. Mandory sy mandravarava. Ny asana devoly satana rehetra. Tsisy mijanona na ray ahy. Miala daholo ny aretina. Miala ny aretina. Miala ny aretina any amin'ny lohany rehetrarehetra. Miala ao amin'ny lohany ny aretina. Miala any amin'ny maso, any amin'ny sofiny, any anatin'ny vavany, any amin'ny tendany rehetrarehetra any. Miala ato anatin'ny tratrany ato, any anatin'ny fony any, vavoniny, tova pisefona, ny aty rehetrarehetra. Ao anatin'ny tratrany ao ny natova ao anatiny ao. Ao anatin'ny kibony ao, miala anatin'ny tsinainy rehetrarehetra any. Miala anatin'ny tranonjanany any. Ao anatin'ny lamosiny rehetrarehetra ao. Miala any daholo. Miala anatin'ny tovany, any anatin'ny tsoka sy ny vanontaonany, any anatin'ny ra rehetrarehetra any. Miala daholo ny aretina rehetra. Miomotra ny aretina diabeta rehetra. Roako amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta. Tiala ny aretina diabeta. Za mandidy anao satana mivoaka ao. Mivoaka. May amin'ny anarany Jesosy. Tiala amin'ny anarany Jesosy. Miafin'Andriamanitra mirotsaka ao anatin'ny reto olona ireto. Rava daholo ny asa ratsy ny satana. Rava ny herin'ny maizina. Reo programana devoly rehetrarehetra. Mivoaka daholo nareo satana androany. Miala amin'ireo olona ireo. Miala amin'ireo olona ireo. Naran'i Jesosy. Tiala amin'ny Jesosy. Tiala amin'anaran'i Jesosy. Miala amin'anaran'i Jesosy avy Nazareta. Tiala amin'anaran'i Jesosy avy Nazareta. Tsy manam-pahefana amin'reto olona reto. Ny afin'Andriamanitra mikorina ao anatiny. Mandravarava reo devoly mpanimba tokantrano. Devolina fikorotana tokantrano. Ozy ny fikorotana tokantrano. Ozy ny fikorotana na asa. Miala daholo zany devoly zany manakorotana asa. Manakorotana tokantrano. Manakorotana fiainam-pitiavana. Mandidy an'izany asa tany. Mivoaka ianao androany. Mivoaka ianao androany. Voaka vava de lasa. Voaka vava ny olo de lasa. Voaka vava ny olo de lasa wa. Mainao raha mbola mijanonao. Mainao raha mbola mijanonao. Fanamtona fikorotana amin'ny asany. Fanamtona fikorotana amin'ny tokantranony. Ravako amin'ny anara-maheriny Jesosy avy Nazareta. Toroko amin'ny afo ny fany masina. Ny anarany Jesosy avy Nazareta tsy manam-pahefana ato. Rava daholo ny asan'ny maizina rehetra. Rava amin'ny programana devoly rehetrarehetra. Rava daholo manomboka androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny ranao Jesosy mikorina ato anatin'izy reto. Matoky tompo fa miasa ianao. Maneho ny voninahitra hoentinao amin'ity andro aty. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo. Amen. Eny ary. Zay no azoko narosy ray aloha tamin'ity anio ity a. Mino fa afapo isika rehetra tao anatin'izay favaka délivrance izay somary lavalava kely indray ny androany fa matoky fa zay ny fitarian'ny tompo. Ary izay ny hitan'Andriamanitra fa mahasoa atsika.
Niafatry de tsotra atsika mpanaraka délivrance raha tianao iva aingana ny adinao, iva aingana ny olonao ao anatin'ny olana mihitsy ao ny tena ivavahanao mafy, tsy ao anatin'ny fotoana mampilamina atsika, tsy ao anatin'ny fotoana mampiadana, tsy hoe kory tsy mivavaka rehefa milamina sy miadana, tsy ao anatin'ny reny ny tena hijerevan'ny tompo anao, fa ao anatiny ianao le mandalo ady io, ao anatiny ianao le miatrika olana be io, marary io, ao ianao ny tena tokony aneo anatrehan'ny tompo hoe za Jesosy tena tiana, za tena mitady famonjena avy aminao. Anisan'ny tsy ambaratelo zaraiko amintsika zany ny famaranana olana aingana dia ny fampiakaranao herim-bavaka ao anatin'ny olana. Raha ao anatin'ny olana ianao no milatsaka ny herim-bavaka ao, ela vo iva, ray ivary. Misy olona tena tsy miva mihitsy ny olana fa mifarany fampitena tanteraka izy satria tsisy vavaka mihitsy ao anatina olana. Fa ianao miatrika ady, ianao miatrika ady, ianao miatrika ady io, injehan'ny olona, aratsin'ny olona, anaovan'ny olona toetra tsy zaka. Ianao anatin'ny fikorontanana io ny asanao na ny tokantranonao, ao mihitsy ianao ny tena tokony hivavaka. Hafa mihitsy ny herim-bavaky ny olona ao anatina ady zany teneniko anareo. Hafa mihitsy zany. Hafa mihitsy ny herim-bavaky ny olona ao anatin'ny ady zany. Ka zay anao mpahirezako anao, tongava, vava foana, na any an-trano ianao mivavaka, dia vava. Raha afaka makena am-piangonana moa zany ianareo, tongava makena am-piangonana, mino sy manantena fa anampy anao ny tompo ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Raha rososiny tsara ho anareo ny tenako, ny mpanomboken'ny tompo Apostoly Andreas no niaraka tamintsika teto tamin'ity anio ity. Ny fandaharam-potoanantsika moa zany dia ny fetin'ny fanadiovana zany zao no atombotra, dia samy miomana isika ny amin'izay fetin'ny fanadiovana izay. Ny faha-efatra amby roapolo ny volana Desambra tsika no miala eto Antananarivo, ny Isotry makany Ziona Tanànamasina any Moramanga izany, ka samy miomana. Ny fandehan'ny anina moa fantatsika daholo ny fandaharam-potoana fa tsy misy ny fanangonana volan-tsakafo fa samy mitondra fitaovana na fandrahoana sakafo zany na fisakafoanana isika, dia isika ihany no manambatambatra ao ny gropy, dia nareo ihany zany miantoka ny sakafonareo fa izay mpanompon'Andriamanitra ny fikarakarana ny toerana zany no izay no miezaka ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia samy manomana fa fotoana lehibe indray ioanantsika amin'Andriamanitra hirehetantsika eo amin'ny fanatrehan'ny tompo izany. Raha mila fifandraisana manokana amiko ianao dia afaka miantso amin'ireto larina talobe reto ny 032 56 443 48 032 56 443 48 na ny 033 91 711 66 033 91 766 farany ny 034 92 543 76 034 92 543 76. Reo ny larina tarobia afahanareo mifandray amiko mivantana zany anatin'izany. Afaka miantso direct ianareo, afaka miantso amin'ny WhatsApp na Imo na Telegram, afaka iantsona avokoa zany rehetrarehetra izany, na andefasana SMS araka ny fanambarako tamintsika tany amin'ny fampiomanana ny amin'ny vavaka délivrance ohatr'izao moa zany, dia afaka mandefa fangataham-bavaka manokana mihitsy ianao hoe ty apôstôly mba hoentina bavaka ao anatin'ny délivrance, dia alefanao SMS amiko zany le izy dia ampidiriko ao anatina tolom-bavaka tahaka an'izao zany rehefa mivavaka manao délivrance. Zay angamba no azoko ambara fa sao dia lava loatra, dia mirary sosiny tsara antsika rehetra ny tenako, kopakopa tanina ho antsika rehetra, tahin'Andriamanitra daholo antsika rehetra tompoko samy maheresy.